Salama dole. Androana zany angataka signalement amina page anankiray. Page anankiray zay escroc mpamitaka olona, charlatan. Raha mahita anarana anao zany ohatra zao hoe e juridique de tonga de voasidokany ny olona zany to de maty ny olona hoe olona pahalalana io olona avocat io na juriste io na tsy hay zany zay fahaizana lalàna fa hoe ohatrany hoe pejy mpanao lalàna nefa io admin io pejy io tsisy lalàna ainy fa de manao petatokona article fotsiny izy fa ny base an'le pejy de tena fanaratsiana olona fankalana mitaka fankalana de fanimbana ny sasany zay ny ataon'io. Raha ohatra mangataka signalement pejy anankiray mantsy azy zany na olona anankiray de tsy mandehandeha fotsiny izy fa ome proof nareo amin'ny mba charlatan io amin'ny tsy fahaizany lalàna amin'ny fitenany fahatany ka ny ina moa zany za le victime an'io zany tamin'ny resaka taratasiny laiko tany amin'ny tribunal Vatomanga fa tsy nanao publication zany fa najanoko fa le izy mbola mitohy foana ary ny tena victime anatin'izy eo de ny RCR. Ny RCR zany zay no ataony isan'andro fanaratsiana ny RCR. Ahoana moa zany fomba anaovako an'izany nefa izy misy 116 followers de ny olona mieritreritra fa hoe mahalalana be, ny olona mieritreritra fa juriste manao pejy fa tena olona charlatan ary olona méchant. Be de be ny commentaire hitako fa be de be fa mba tsapa hoe le admin zany olona mpakahala fotsiny, olona mpanimba olona fotsiny. De ny antanaovako signalement satria za manokana mbola vitavita ho azy zany satria raha ohatra ka za nanaovany diffamation publique resako izy de vao miaka mimitatra le resaka fa leo de najanoko tany fotsiny izy fa androany zany no ny préjudice ataony amin'ny vondrona RCR indrindrandrindra zany ny filohanay Lazare Jefferson de tsy afaky hijanona amizao zany fa tsy maintsy hitady signalement ty pejy ty hoe tokony signaleny io tokony atao zay afatiny pejy io satria pejy ina moa zany fankalana fotsiny ataonao fa tsy ninina izy tsy ohatrany hoe pédagogisme berateur ohatrany hoe manome torohevitra araka lalàna izy fa profoko aminareo amin'ny zavatra soatany eto ny tsy mampahay lalàna tsy zavatra fantany mikasika lalàna. Ny olona mpanao lalàna zany tsy manao jugement olona, tsy manaratsy olona, attaque personnelle tsy manao an'izany nefa izy manao attaque personnelle io de raha jerentsika zao ohatra ny atao amin'ny anina ato ahoana moa zany photo de RCR foana no tena betsaka ato manko tsy mety midina io fa maninona io Lazare Jefferson foana ny cibleny io zany za zany ato ridiculiseny fa tsy manino io de io iny cibleny ka raha ohatra raha misy olona tokony ciblena ve ao Madagasikara de Lazare Jefferson. Lazare Jefferson ve ny olona manimba firenena sa ny olona tokony anavitra ny firenena io efa azavaina injato hoe io rafitra Madagasikara rafitra maty io na isy olo injato amberivo eo raha ny mpitony rehetrretra tsy mandeha Madagasikara io fa tsy maintsy fitetaka amin'ny tany io tsy zavatra mazava zany. Ny RCR Lazare Jefferson de nanao anatin'ny firotoana amin'ny fiainana izy nikatsaka vahaolana hoe ahoana ny fomba anovanana le rafitra de ina le rafitra vaovao ina moa zany aroso mitety Madagasikara io rangaha io amin'ny moyen tena hoe dérisoire miezaka manentana ny tanora any ambanivohitra be any mandeha moto anaty fotaka misy mahazo menasy iainany olo io efa avy nikadrandralahy olo io hitan'zareo teo amin'ny 13 mai sy tondra tamin'ny tany satria olona mpitolo io olo io ary olona simple olona manam-pahaizana de ny olona manam-pahaizana sady manana vahaolana Madagasikara ndrevy no potehan'le pejy de tena gaga amin'le izy fa za mieritreritra hoe le pejy zany tsy haina karamainy mpitolo le pejy na initiative personnelle hoe tia animba zavatra fotsiny
tsy initiative personnel izy na mpitondra manakarama azy fa tena magaga hoe ny olona manam-pahaizana tokony hitondra ty firenena ty, ny olona manana projet satria hatramin'izao izaniza mpitondra teo tsisy manana idéologie na ny ray tsisy manana projet na ny ray tsisy manana programme na ny ray ary pire tsisy manana diplôme na ny ray mpitondra hatramin'izay de fantatra fa tsy androso mihitsy ny firenena anankiray raha da ny mpitondra bado tsy zavatra fantany, tsy manana notion na économie tsy manana notion na droit tsy manana notion na géopolitique tsy manana notion ninina mihitsy fa de mitondra fotsiny. De ny conséquence io tsika vodiny am'izao tontolo zao io conséquence io de akoatra ny mabado ny mpitondra de ao koa nino mo tsy fananana idéologie eran'izao tontolo zao ny mpitondra rehetrrehetra de manana idéologie. Raha ohatra hoarina any amin'ny Amerika any amin'ny isa moa any Amerika de misy ny démocrate sy ny républicain. Trump zao anatin'ny républicain zay ny idéologie matoa anao mitondra firenena de anatina inao zany manana idéologie anao inona idéologie anao ohatra hoe ao France de hitanareo fa izy moa misy ny extrême droite Mélenchon ny extrême gauche Mélenchon ny extrême droite Marine Le Pen na Jordan Bardella Macron centre droite ao Bayrou Modem ao l'écologie ao ndraitrrehetra manana idéologie dolny olona hitondra naiza raha zao tontolo zao io naiza misy ny socialiste misy ny communiste misy ny rehetrrehetra idéologie fa Madagasikara aina tsy manana idéologie de andeo aiza anao inona io fitetaka amin'ny tany io miankorosy fahana io bordel total satria tsisy rafitra le rafitra ampiasaina rafitra maty bordel atao tsy voafehy tsy hitatsony zay atao mpangalajaza atsy ny mpamon'olona atsy ny fisaram-bahoaka atsy ny korontana atsy ny korontana tsisy zavatra mandeha am'lony satria tsisy structure de maninona ity olona mitondra structure sy rafitra vaovao io no simbali le juridique zay zavatra tsy azoko tena tsy azoko inona le tanjony farakara fitratako anazy de olona psychopathe io na olona frustré amin'ny fiainana de profoko aminareo hoe inona tsy mampahay lalàna azy tsy zavatra fantany zany lalàna zany fa izy maka-anarana juridique zay koa moa ny fomba ny charlatan mba ahafahany mamitaka olona de mampiasa terme ina moa zany pédant manao pédanterie zany izy manao étalage de connaissance mampiasa zavatra sarotra izy mba eritreretany olona tena mahay tena nianatra izy fa io bady be io tsy zavatra fantany. De omeko ohatra nareo za ny publieny tadidanao ngamany za zany teto nanao vidéo hoe misy taratasy anankiray ny ilaiko tany amin'ny tribunal ny Vatomandra de tsy azoko le izy zay ny vidéoko fa tsisy nanoray nareo mahafantatra hoe inona le taratasy ny tadiaviko tsisy nanoray satria inona ny antony satria za tsy niresaka hoe inona le taratasy nde viteko mihitsy resaka taratasy satria vie privé le izy de inona zavatra ataon'le juridique milaza fa mahay lalàna inona moa le taratasy ilaina inao zany ana de ozy izy hoe nanao mariage taty Madagasikara ikoto mariage nataon'io dia tsy nataony tamin'ny lamairie fa nataony antsokosoko taizanareo misy juriste avocat na mpitsara idévoiler vie privée n'olona idévoiler affaire privée n'olona en Facebook taizanareo nahitany zany le olona raha tsy miteny hoe le olona tompony zany tompon'le affaire tsy miteny tsy mamoaka amin'ny Facebook hoe zao nge le taratasy fa le olona milaza fa juriste ndray no mamoaka lina moa zany le affaire amin'ny anina piran'zany tsy marina koa zavatra tenenina tsy marina fa de eo zany lina moa zany midévoiler ny publication vie privée n'olona mikasika mariage zay anaty lalàna zay ho an'le juridique de efa voalala lalàna zay tena ratsy be fipetraky zany fa ny problème moka raha hitory zany de compliqué be Madagasikara indrindra fa raha ohatra ka io juridique io ny mpitondra no manakarama azy de tsy tafavoaka mihitsy fa io diffamation publique io
dévoiler ny zany ny affaire personnel de atteinte à la réputation satria raha ohatra araka hoe raha ohatra zany zaka hoe andehanambady azy zao na misatra ataoko any de miteny izy hoe nanao mariage tsokosoko koto de mahona ozy ny olo alaiko vady de za zany tandrena nanao mariage ko tsokosoko de mitady taratasy any amin'ny tribunaly antsokosoko manao affaire zany zay fanalambaraka zay diffamation zay de miteny izy hoe amin'ny lalàna nefa de somay lalàna izy de avy eo avokany am'izay ny inao zany article isan-karazana ikoto tsy manaja ny lalàna ikoto zao attaque personnelle accusation teza zareo nahita avocat na mpitsara na juriste iaccuser olona en public efa nahitanyzany ianareo fa tena tsy ao mihitsy ny déontologie raha ohatra ka juriste marina izy tsy ao aminy tsy zavatra fantany mihitsy mikasika lalàna zavatra ataon'olona voalohany raha ohatra olona avocat de le secret judiciaire putain de merde secret aloha ny tompony raha tsy mamoaka le hoe ino le taratasy tadiavina dio tena manenina nanaka avocat mahina zao za zany tianiny de io zany de mamoaka izy zany mamoaka article io fo manolo labado mamoaka article izy manao copie-coller na article izy de efetiny le mpamaky zany fa hoe mahay lalàna izy fa reo copiena fotsiny reo tsatry GPT de vita reo mamoaka article izy manenina zo nefa tsy fantany akory inona le zavatra tadiaviko mety nantanina ny antso tany izy tany de mety nanome information le olona tany tala Vatomandry nefa za akory mbola tsy niteny exactement tam'le olona tala Vatomandry natao amin'ny tribunal hoe ina le taratasy exact de nahasiosio ndraisaky izy zany tena ohatrohatran'izao de iny izy tonga de lasa izy manakiana manambagna manao sosy de efa nitenako ka tato hoe juriste zany le sy ity page ty conseil juridique no asanao tsy niteny na indray mandeha tamin'ny vidéo hoe ino le taratasy nolaiko ka io manaprofo fa tsy pahalalana io olo io tsy miasa amy lalàna io tsy conseil juridique zany io olo io proof zao mivaingana diffamation ny ataony en plus ny diffamation attaque personnelle fanamaninana en plus zany manao calomnie milaza fa za nanao ino moa zany mariage antsokosoko zany calomnie zany dénigrement zany préjudiciable zany azo torina pénal zany io olona tompony page io ka noho izany de mangataka zany amitsika rehetrrehetra zay namako eto amin'ny page isignaleny ty page ty isignaleny io page io en masse signaleo en masse hoe escroc io page io charlatan olona mpanaratsy olona enina ty travailleny isan'andro ato amin'ny page ato fa tsisy lalàna fantany zany araky lazavaiko teo tsy malalàna io ka mangataka zany signaleo ty page juridique ty ry zareo signaleo fa tena manimba olona mandratra olona manarabaraka olona manimba projet ny RCR izay projet anatin'ny firy taona niasa tamin'io iandriamato Lazare Ferson président nay anatin'ny firy taona de lery détruire fotsiny inona ny intérêt ny détruire ny Lazare Ferson inona